Mitoy ny asa sosialy tanterahany antoko HVM nanolotra fitaovam-pambolena sy fitaovam-pianarana tany amin'ny fokotany akanjay vao anatin'ny commune Tsimondra izy ireo ny faraparany herinandro teo. Ho fanatanterahana ny targetran'ny HVM dia ny mifanometanana ho an'ny fampandrosoana dia nisy ny asa sosialy no tanterahan'izy ireo teny amin'ny faritra Tsimondra fokotany Anjakaivo ny sabotsy lasa teo. Ny HVM moa dia famometana no amin'ny fampandrosoana zay ny targetra zay ny teny filamatra ny HVM zay nentina hatramin'izao zany. Efa nisy hetsika natao teto amin'ity faritra Tsimondra ity ary tamin'izany fotoana zany dia nampanantena ny tenanay hoe satatra mbavarano ty fa manetsy be mbola ho avy. Tina tenenina amin'izany dia hoe ny HVM dia mitohy miasa foana ho an'ny vahoaka ary manohana ny programme an'asa ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Ka tamin'ny farany tamin'ny voalohany teo dia nanolotra zahay nanolotra vary tary Tsimondra zany dia nanamboatra ny tatatra fandefasana rano zany ho an'ny tambary. Dia ankehitriny dia niakatra amin'ny vokabary rehefa kelikely dia nangataka ireo tantsa hoe mangataka izay fitaovana entina miasa. Dia nanapa-kevitra ny HVM hoe ndao ara fa ampino reto vahoaka reto ka dia nanolotra zahay sarfileuse sy batteuse ho an'ny fokon'olona. Io tsy ho an'ny HVM rehetra fa ho an'ny fokon'olona ray manontolo, ho an'ny mpamokatra, ho an'ny mpamboly rehetra aty amin'ny faritra Tsimondra no fokotany Anjakaivo ity zany. Dia misy koa ny fitaovam-pianarana ho an'ny mpianatra aty amin'ity fokotany ity zany ka izy ireo. Ka dia zany zavatra zany dia natao hanampiana ny vahoaka, hitsinjovana ny fiainan'ny vahoaka sy hanampiana azy ireo amin'ny fahasahiranana satria fantatra fa tojo azany fahasahiranana zany vahoaka ankehitriny. Raha ny fantatra dia isy ny fiara-miasa amin'ny fokotany amin'ny fomba afiasana ny fitaovam-pamokarana izay notolorana tamin'io andro io ary efa misy ny fandaminana napetraka mikasika izany. Anisan'ny fangatan'ny mponina eny an-toerana izay maro no mivelona amin'ny asa fambolena ny fampidirana rano. Marina fa nisy fangatan'ny mponina teo dia hoe hojerena manokana le taboaka aty amin'ity faritra ity satria raha ho avy tokoa raha ny fitaovam-piasana tahaka an'io kanefa tsy tafiditra ny rano inona moa no azo nampiasana zany. Marina tokoa ny an'ny vahoaka satria tsy maintsy mifampiankina dao zany zavatra rehetra zany. Ny azonay atao zany atao anatin'ny HVM matompona andraikitra anay dia hoe hijery anampina manokana zay ny tompona andraikitra, ny teknisianina amin'ny fambolena zay tompona andraikitra manokana mahakasika an'izany fampidiran-drano aty zany mba hijery ampotony aloha, hijery fotony izy hoe inona le problème, inona ny tokony amboarina dia amoaka teti-bidy izy ny amin'izay ny fampidiniana amin'izay zany hoe ahoana nanampiana le vahoaka satria marina tokoa ny teneny teo fa tsy misy zavatra ho vita raha ohatra ka tohana ny rano, tsy tonga ny rano any amin'ny toerana ka dia efa nanome toko zay fa andefa teknisiana amin'ny herinandro. Voalaza fa famatsiam-bola avy amin'ny mpikamban'ny antoko HVM sy ny fanambarana ny herim-pon'ny tsirairay no ahafahana manatanteraka asa sosialy toy izao.